Andriamanitra no mampanankarena ary tsy azon'ny fisasarana ampinalahelo izany. Obolana toko 10 andininy 12. Miarabantsika rehetra ary namako malala amin'ity fiaonantsika ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika ary mankasitraka anao manaraka ny fandarana izay tianareo be dia be no manaraka mandefa hafatra mankahery, hafatra maneho fanajana sy manam-pirofo tena mankafiana izao hafatra izao fandarana izao. Mankasitraka anareo. Lesontsika androany manao hoe mitsikin'Andriamanitra. Mahazendana Andriamanitra mitsiky. Ahoana ny fomba fitsikin'Andriamanitra? Mitsika Andriamanitra. Inona ny fisehoan'izany Andriamanitra mitsika izany? Ao amin'ny ohabolana toko 10:12 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny fitahian'Andriamanitra no mampanankarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana alahelo izany. Fitahian'Andriamanitra no mampanankarena. Fantatsika tsara fa Andriamanitra no mpamorona n'izao tontolo izao. Ka amin'ny alalan'ireny zavaboary izay noforon'Andriamanitra ireny dia maneho ny toetran'Andriamanitra. Ekena fa efa voaloton'ny fahotana ny zavaboary, maniry tsilo ny raozy, lasa mihinana ny biby masika, lasa feno faharatsiana ny zavatra manodidina antsika, fa amin'ny alalan'ny zavaboary manjelanjelatra, amin'ny alalan'ny von'ny raozy manjo-pika, amin'ny alalan'ny rivotra madio, amin'ny alalan'ny renirano mikoriana, ndrian-drano mahafinaritra, amin'ireny no hitsikin'Andriamanitra, mahafaly an'Andriamanitra. Lasa mamy isan'andro ny fiainantsika rehefa mankafy ny zavaboary isika. Tahina isika ka omena antsika isan'andro izay ilaintsika rehetra. Omen'Andriamanitra antsika izay ilaintsika. Nomeny tombo fitahiana sarobidy amin'ireo voninkazo, amin'ireo siokambory kely, amin'ireo rivotra madio, amin'ireo toe-javatra maro, masoandro mibalika. Ireny rehetrarehetra ireny dia tsikin'Andriamanitra, omena ampitiavana anao. Faly aminao Andriamanitra, faly amiko Andriamanitra, ka mitsiky amin'ny alalan'ireny fitahiana ara-boajanahary ireny izay omen'Andriamanitra antsika. Ny olona izay manao lohalahana ny fahazonantoka, ireo ny fitahiana izay omen'Andriamanitra ireny, mahatsapa fa ny fahavelomany, ny rivotra iainany, ny masoandro mibalika, ny hery sy tanjaka dia avy amin'Andriamanitra. Ireny olona ireny dia iasan'ny fanahy masina amin'ny fomba manokana ka hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ary ho voatarika Andriamanitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Mamy ny adidy ataontsika isan'andro, lasa tonga mahafinaritra na dia sahirana amin'ireo fitadiavana sy ny fianarana, mirotoroto aza isika, satria ny hery iaintsika manao ny adiditsika dia tsapantsika fa avy amin'Andriamanitra. Ny fisasarantsika dia fantatra fa tombontsoa omen'Andriamanitra mba hampatanjaka ny fantatsika. Efa mba nanandrana ve tsika fa ny olona mitoemo-pona, ny olona tsy manan-katao, matory isan'andro san'andro dia olona tsy mba manana fifaliana, satria tsy afaka maneho ny hery maha-olombelona azy eo amin'ny mpiara-monina isika. Rehefa mifangaro amin'ny ny fitiavantsika, mifangaro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavantsika, ny fahafahana rehetra, ny fitahiana rehetra izay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa dia tokony ho velomina mandrakariva ao anatin'ny fitadidintsika. Ny tombontsoa izay noraisintsika tamin'ny lasa, tadiditsika ve ireny? Avy amin'Andriamanitra ireny. Mba ho tonga toky azo antoka ho antsika, fa tsy maintsy hitantsika koa Andriamanitra amin'io avy. Nomena tombontsoa andray fitahiana isika ary tsy misy fetrany, tsy misy farany izany fitahiana omen'Andriamanitra antsika izany. Tsy hoe navita trano iray ianao ohatra dia hoy Andriamanitra hoe hatreo ny trano azoko omenanao fa tsisy azoko omenanao tsony. Tsia, mbola te hanome be dia be ho antsika Andriamanitra, ary reny dia tsikin'Andriamanitra ho amintsika. Ny fiainana, ny fifaliana izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro dia tsikin'Andriamanitra ireny. Mitsika aminao Andriamanitra, inona ny tokony ataontsika zany? Valio fitiavan'Andriamanitra, fa tianao, tiantsika izy.
dia hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara eo misaotra anao izay fa mitsika aminay ianao, misaotra anao izay fa tsy tezitra aminay ianao, mankasitraka anao fa tia anay ianao. Tompo tsara, indraindray tsy tsapanay ny tompontsoa ara-boajanahary izay omenao anay, fa ny fahoriana, ny rotoroto, ny fijaliana, ny fitsapana ireny matetika miverimberina ao an-doha hifonanay tompo, fa tsy nahay nijery lafy tsaran-javatra teo amin'izay nataonao anay izay ankehitriny tompo. Ampahafantaranay fa faly aminay isan'andro ianao, mitsika aminay ary te hampitombo ny fitahiana ho anay tsiraray avy. Ataovy aminay zany Andriamanitro, ary omeo hery izay mba hankasitrahana anao isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen.